Ny soratra masina angalantsika hafatra ny amin'ity andran'io ity dia arak'izay novakiana tamintsika tamin'ny perikôpa teo dia ny Matio 1:9-20 ka hatramin'ny 4:20 ary efa nanokafantsika lalana tao anatin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora teo. Raha mijery izao soratra masina izao sika riavana eto amin'ity toko voalohany ity dia mahita izany hoe asan'Andriamanitra amin'ny olona izay fidiny izany. Raha miresaka manokana tsika hoe iza nanoratra izao filazantsara izao dia hitantsika mazava tsara fa i Matio. Matio eto manoratra amin'ny Jiosy, miresaka amin'ny Jiosy tahaka azy. Fa ny zavatra ambara raha miresaka ny bokon'ny Matio sika riavana dia ity bokon'ny Matio ity ilay ambara hoe Genesisy 2 na ihany koa hoe fahariana vaovao tao amin'ny Jesosy Kristy. Eto amin'izao andinin-tsoratra masina izao tsika riavana no ahitantsika ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra ary no isantarantsika ilay fanekena vaovao tao amin'ny Jesosy Kristy. Hitantsika tsara riavana fa i Andriamanitra raha nahary izao tontolo izao dia nahary any Adama ary fantatsika tsara fa tao anatin'ny fisahiranana no naharian'Andriamanitra any Adama. Fa hitantsika ihany koa ao anatin'izao tenin'Andriamanitra eto amin'ny andininy 20 izao fa Andriamanitra dia nandefa ny Jesosy Kristy ety ambony tany ary filazana ny amin'ny haterahany izao andinin-tsoratra masina hitantsika izao. Dia ary sika riavana hibanjina lohahevitra hoe io Andriamanitra io anie Andriamanitra tompon'ny tantara. Andriamanitra tompon'ny tantara. Raha mijery ny Matio toko voalohany tsika dia hitantsika fa tompon'ny tantara Andriamanitra, tompon'ny fiainanao io Andriamanitra ary Andriamanitra no mahatanteraka sy mandrindra izay rehetra tokony anao. Mety velom-panontaniana ianao hoe fa maninona moa Andriamanitra ny tompon'ny tantara? Fantatsika tsara riavana fa Andriamanitra matoy ianao tonga eo amin'ny toerana io dabilio izay misy anao io amin'ity androny ity, matoy ianao tonga mivavaka amin'izao ora izao dia Andriamanitra niantoka anao ary nitarika anao. Andriamanitra nanositra anao ho mpanompony tahaka nanosorana an' Jesosy Kristy. Fa marinana voalohany ary raisitsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe Andriamanitra tompon'ny tantara maefa ny teny fikasany amin'ny tsirairay. Andriamanitra tompon'ny tantara maefa ny teny fikasany amin'ny tsirairay. Fa faharoa hitantsika ny amin'izao soratra masina izao. Andriamanitra tompon'ny tantara manome an'i Jesosy ho mpamonjy. Ary ny fahatelo, Andriamanitra tompon'ny tantara dia mahatanteraka ny teny fampanantenany. Andeha ary resika voalohany hoe maefa ny teny fikasany amiko sy aminao Andriamanitra ary amin'ny tsirairay Andriamanitra. Eto riavana raha mijery ny zava-misy eo amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 1:20 eto sika dia hitantsika tsara izany hoe fomba Jiosy izany. Fomba Jiosy ny amin'ny hoe fomba tahaka ny antsika malagasy ihany hoe misy ny aloha ny fifamofona izay vao misy ny atao hoe fanambadiana. I Josefa sy Maria dia mpifamofo izy ireo amin'ny tantara izay misy eto anatriantsika. Misara toerana izy ireo tahaka ny zava-misy na mbola tsika malagasy koa ary miainana izany raha mbola tsy vady ara-dalàna dia misara toerana ny olona anankiroa. Nefa amin'ny zava-mitranga riavana dia izao, i Maria dia mitoejaza toy ny efa fiainan'ny vehivavy efa manambady ara-dalàna ny zavatra misy teo aminy. Zavatra misy hitantsika eto ihany koa nefa riavana dia izao. Fahafambaraka eo amin'ny fiarahamonina Jiosy izany hoe vehivavy mitondra voka mialohan'ny fanambadiana izany. Fantany Josefa tsara fa hitondra henatra ho azy ny fanambadiana any Maria.
eto anefa riavana dia izao, ireto tanoran'Andriamanitra ireto mihitsy no efa sitrak'Andriamanitra ahatanteraka izany teny fikasana izany. Araka ny ambarany bokyny Isaia 7 ny 2:4 dia milaza amintsika fa ny Tompo Andriamanitra dia hanome ny Virjiny ka hanananaka izy. Zavatra hitantsika eto riavana dia izao, ireto olona ireto na ireto tanora ireto dia mahatsapa ny amin'izany hoe samy menatra ny amin'ny toe-java misy eo amin'ny fiainana izany. Na Maria izay hoe mieritreritra izy hoe mba nitondra tena mendrika ihany ane Maria, fa nefa dia izao no zavatra nisy teo amin'ny fiainana. Fa ny lesona raisitsika avy amin'izany ten'Andriamanitra izany riavana dia izao, na tahaka n'inona zava-misy eo amin'ny fiainanao dia aoka ianao ho tahaka ny Josefy. Inona ny fiainana nanan'i Josefy dia izao, lehilahy tsara teo mason'Andriamanitra izy. Jerentsika ny zavatra misy amin'ny tena ao anatin'ny problema be izy hoe tena hitondra henatra eo amin'ny fiainany ny zavatra misy izay ampitondrain'Andriamanitra azy. Fa hitantsika miharihary ny fanambaran'Andriamanitra hoe lehilahy tsara sady marina eo anatrehan'Andriamanitra izy ary tsy nanatsiny raha ny lalàn'ny Mosesy no jerena. Hitantsika miharihary ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao riavana fa i Josefy dia tsy te hanala-baraka ny vadiny. Ho antsika tsirairay avy ihany koa izay nantsoan'Andriamanitra, olom-boaositr'Andriamanitra dia aoka ianao ho tahaka ny Josefy. Inona ny toetran'i Josefy eto riavana dia izao, manome voninahitra ny vadiny, tsy manala-baraka ny vadiny ary tsy manosy-botanana ny vadiny, fa manana fahavononana hampiakatra azy. Tsy tonga ny tory ny vadiny teny amin'ny fitsarana, afaka atao tsara mihitsy izany raha ny lalàn'ny Mosesy hoe afaka maka vavolombelona ianao dia mitory ny vadinao eny amin'ny fitsarana. Fa ny zavatra ambaran'ny soratra masina eo dia izao, na tahaka n'inona zava-misy, na tahaka n'inona zavatra hoe heverinao zavatra mihiba eo amin'ny fiainanao dia tsarovy fa ianao olona nosoran'Andriamanitra io dia antsoan'Andriamanitra ho mpanome voninahitra ny hafa. Amin'ny maha-olombelona riavana dia ny serana tao anatin'i Josefy izany hoe ametraka ny Maria mangingina izany. Fa nefa rehefa nisehony ny anjelin'Andriamanitra izy dia hitantsika mazava tsara fa niaino ny feon'ny anjely izy. Izany hoe i Josefa izany dia niaino ny feon'Andriamanitra izay niteny sy niresaka aminy. Aza matahotra ianao, aza matahotra ny hampiakatra ny Maria ho vadinao. Riavana malala ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ianao izay nantsoan'Andriamanitra io dia tadio fa ianao io ny tian'Andriamanitra anefana ny teny fikasany. Ninona izay heverinao dia izao ny zavatra mila fantatsika. Ny lôjikantsika olombelona indraindray dia tsy mitovy amin'ny lôjikan'Andriamanitra. Ny lôjikantsika olombelona tsy mitovy amin'ny lôjikan'Andriamanitra. Mety hoe velom-panontaniana antsika hoe ohatry ny ahoana raha tahaka an'i Josefy hoe ohatry ny ahoana nandresen-dahatra ny fiarahamonina, ohatry ny ahoana ny alana henatra eo amin'ny fiarahamonina. Fihevitsika olombelona izany riavana, fa ny lôjikan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tahaka ny zava-misy ohatr' izao. Ninona zavatra heverinao hoe tena mety efa mahafa-kenatra mihitsy izao, fa ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, lôjikan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia marina izany. Hoy ny teny ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Isaia 5:5 hoe ny fihevitra tsy fihevitrareo. Raha ny zava-misy riavana dia mahamenatra izany. Fa eto riavana Andriamanitra ilay tompontsika dia mahefa ny teny fikasany amin'ny olona ary tsy tia hanala-baraka ny mpanompony. Hitantsika tsara nefa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy dia nitondra voninahitra ho an'ny tany rehetra, nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao raha resahantsika. Fa eto riavana dia izao, ny zavatra tsara ho tadidinao dia izao, Andriamanitra tsy manala ny voninahiny amin'ny mpanompony izany. Andriamanitra tsy manaisitra ny voninahiny aminao mpanompony izay efa midiny izany. Fa manana lalana tsara Andriamanitra riavana, soritana ho anao. Dia ianao izay mandeha marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, ianao izay miaino ny feony irak'Andriamanitra tahaka ny anjely izay niresaka
tamin'ny Josefa teto. Ny faneketsika an Jesosy Mesia no ahafahantsika mahazaka sy miaina ny zava-misy izay eo alohantsika. Mety betsaka ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao androany, eny amin'ny hoavinao izay mety efa fantatrao sy mamperitreritra anao. Fa ny zavatra misy ry havana dia izao, rehefa manaiky an Jesosy Mesia ianao dia zakanao ny zava-misy, ary hainao no mandamina ny zava-misy noho ilay Jesosy Mesia mitarika ny fiainanao. Fa famarinana faharoa eto ry havana, hitantsika ny amin'izao soratra masina izao dia hoe Andriamanitra tompon'ny tantara manome an Jesosy ho mpamonjy. Eo amin'ny 1:20 no ahitantsika izany. Eto ry havana no hoe manome an Jesosy Kristy ho mpamonjy dia izao, fanomezana avy any an-danitra i Jesosy Kristy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra i Jesosy Kristy, araka ny ambaran'ny Luka 1:1-30. Sarobidy ry havana ny fisiny izany Jesosy Kristy izany. Ary tsy hoe andalo siserana eo amin'ny fiainanao fotsiny na andefasan'Andriamanitra an'izany Jesosy Kristy izany ilay fanomezana ho anao, fa ny anarany ataony hoe amintsika Andriamanitra na Immanuel, arak'izay ambaran'ny soratra masina. Anaran'Andriamanitra ry havana raha tany amin'ny fahirina na amin'ny testamenta taloha dia hitantsika fa Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra mpahary. Ary hitantsika ny amin'ny fiainana raha mijery ny bokin'ny Exodosy tsika dia izao, Andriamanitra io dia manao dingana ny amin'ny fanekena amiko sy aminao. Misy dingana ataon'Andriamanitra ry havana, fanalana ny hevitra izay mampisaraka antsika n'Andriamanitra, ny antsana lalina mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Hitantsika tsara ny fisahiranan'Andriamanitra. Ka ilay Andriamanitra mpahary dia mampafantatra antsika olony ny antom-pisiny ety ambony tany. Ary hitantsika tsara ry havana izany hoe tombon-dany ny fananan'Andriamanitra izany, ny tombon'ny fananan'Andriamanitra sy ny fanomezan'Andriamanitra izany dia ilay Jesosy Kristy eto. Fa ny olombelona eto ry havana ambara amintsika fa ny sika olombelona iarahantsika malala, fa mahery loha sika, be fanahiny sika, tsy mety mino sika, miodina eo anatrehan'Andriamanitra ary olon'ny fahotana sy ny fikomiana. Hitantsika mazava tsara izany ry havana raha ny soratra masina no jerentsika. Fa eto ry havana i Jesosy Kristy ilay fanomezan'Andriamanitra tsy azo fidiana dia hitantsika fa Andriamanitra manavotra izao tontolo izao. Ambaran'ny soratra masina ry havana araka ny Jaona 7:9-10, haintsika mazava tsara izany manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, iza no nomeny ilay zanan'ilay tokana mba hahatonga azy ho anao tsy ho very. Ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana, sarobidy teo anatrehan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy ry havana. Mino fa tsy efa renao ombenombeny izany, fa raha mbola tsy tsapantsika tsirairay avy hoe iotantsika io ane dia loza ho antsika, loza mitataho eo amin'ny fiainantsika dia tsy ho tsapantsika mihitsy ny antony hanomezan'Andriamanitra antsika any Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Tahaka ny olona izay latsaka kady antsika ry havana na latsaka tao anatin'ny antsana, rehefa tsy manolotra ny tanantsika sika eo amin'ilay olona hamonjy atsika, ny rahana hamonjy atsika, dia tsy afaka ao anatin'ny antsana sika na afaka ao anatin'ny fahotany. Ohatra izany ihany koa tsika ry havana hoe rehefa omeny Jesosy Kristy, rehefa nomen'Andriamanitra atsika Jesosy Kristy, manolotra ilay tanam-pahasoavany ho azy ho anao, maninditra ny tanany ary nanolotra ny hainy teo amin'ny hazo fijaliana dia izao hoe ianao aloha mila mamelatra ny tananao, manokatra ny tananao handray ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izy no hamonjy atsika hoy ny 1:20 hanafaka amin'ny fahotana. Koa atsika tsirairay avy ry havana dia izao, ny dingana ataonao dia mila manolotra ny tananao ho an'Andriamanitra ianao. Ary faharoa mety efa hoeninao ombenombeny, fa raha mbola tsy tonga eo amin'ny fibebahana marina ianao ry havana
dia tsy ho tafakatra mihitsy eo amin'ny fahotana izay mamatotra anao io. Tsy ho tafiakatra amboly mihitsy ianao ary tsy tonga eo akaikin'i Jesosy Kristy raha mbola te hivitetaka ao anatin'ny fahotana io. Koa androany ary havana dia izao, i Jesosy Kristy io ilay fanomezan'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tompon'ny tantara dia efa nandahatra an'i Jesosy Kristy handalo eo amin'ny fiainanao. Tsy handalo fotsiny ihany fa hitoetra eo amin'ny fiainanao mba hitondra famonjena ho anao. Andeha ny jerentsika ry havana ny bokin'ny Salamo 7:1 hoe Salamo 7:1. Vakitsika ny andininy 2 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy, misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinono ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsidina ny andavaka, izay manarona famondram-po sy fiantranana. Amen. Hitantsika raha izany salamo izany ry havana, ny asan'Andriamanitra sy ny andrany an' Jesosy Kristy dia izy ilay mamela ny helokontsika rehetra. Tsy hoe ny ampahany fotsiny ihany ry havana ny tian'Andriamanitra velo, fa izay rehetra heloka manasaraka anao amin'Andriamanitra. Io teo ry havana mavesatra, ary indraindray dia misy hoe fahotana tsy fotsika ho avelan'Andriamanitra na tsy tiantsika hibebahana eo an'Andriamanitra. Fa eto ny mpanao salamo ry havana dia miteny hoe Andriamanitra io anie mamela ny helontsika rehetra, manasitrana ny aretintsika dia ny aretin'ny fahotana, ny aretin'ny fahalovana, ny aretin'ny tsy finoanan'Andriamanitra, ary Andriamanitra io mpanasitrana anao. Ary mbola mafisin'ity salamo ty ihany ry havana, fa io Andriamanitra io dia te hanavotra ny ainao tsy hidina any andavaka. Mbola tsy tonga ry havana ny fotoana fitsaran'Andriamanitra. Mbola miandry ny fiandrasana an' Jesosy Kristy isika ny amin'izao vanim-potoana ny adventy izao. Mbola omen'Andriamanitra fotoana ianao hiandrandrana azy. Aza miandry hoe fotoana ho latsaka andavaka ianao, na fotoana fitsarana voanolotra ny tananao an' Jesosy Kristy. Fa izy ankehitriny ilay miantso anao hanavotra ny ainao tsy hidina any andavaka. Izy ilay izy hatr'izay, ary ny antony hahatongavan'i Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany dia hanambara indrainy izy, hanome fiainana ho asianao izy, ary hanafaka isianao ao anatin'izany geza izany. Koa antsika tsirairay avy dia tena hoe ekeo ary raiso marina aminao izany, ekeo ary raiso marina aminao ny asan'i Jesosy Kristy sy ny antony nahatongavany teto ambonin'ny tany. Ny amaranana azy ry havana dia izao, fahamarinana 7. Andriamanitra tompon'ny tantara mahatanteraka ny teny fampanantenany. Andriamanitra tompon'ny tantara mahatanteraka ny teny fampanantenany, araka ny hitantsika ny ao andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 5:20. Eto ry havana raha mamaky izao soratra masina izao isika dia hitantsika fa ny tenin'Andriamanitra eto dia mifono fanantenana tsy ho an'i Josefa ihany, fa tena hoe manokatra ny masom-panahy ny tenin'Andriamanitra ary mitondra fanantenana ihany koa ho an'izao tontolo izao. Eto dia tanteraka ny faminaniana araka ny nambaraka tao anatin'ny fotoana ho an'ny ankizy tanora teo dia hoe 700 taona tany aloha tany anie no efa nambarany amin'izany hoe fisiany izany teny fampanantenana izany Mesia ho an'ny Jiosy, ilay tonga navitra azy ireo hitondra fanarenam-piainana azy ireo ary eto dia tanteraka izany. Eto ry havana dia izao hoe ny zavatra surnaturel ny hitantsika raha tsy perikopaty isika, fa ao anatin'ireny Andriamanitra ny miasa ary maneho ny heriny sy ny teny fampanantenany. Ao anatin'ireny Andriamanitra ny miasa maneho ny heriny ary maneho ihany koa ny teny fampanantenany. Izy ilay antsoina hoe ilay mahery. Andriamanitra ilay mahery, ary ny herin'Andriamanitra dia mahatanteraka ny teny fampanantenana. Betsaka ry havana ny teny fampanantenana raha mijery ny soratra masina manontolo isika dia tena hoe mitondra fifaliana ho antsika, mitondra fanantenana vaovao antsika, ary ihany koa na dia hoe ao anatin'ny famoizam-po tanteraka ary isika dia betsaka ny teny fampanantenana eo. Ary Andriamanitra ry havana dia ary ambarany soratra masina hoe tsy mba olona izy ka handainga.
Andriamanitra eto ry havana dia hitantsika mazava tsara fa rehefa mampanantena zavatra izy dia tanteraka izany. Nampanantenan'ny Mesia izy, maro ny faminaninany amin'ny nataony Isaia mpaminany, eny amin'ny bokin'ny Mika sy ny betsaka ao amin'ny testamenta taloha ao, dia hitantsika fa tanteraka eto amin'izao teniny isoratra masina izao. Ry havako malala ao amin'i Jesosy Kristy, rehefa nampanantena zavatra ho anao ihany koa Andriamanitra dia tadio fa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy tanteraka izany. Na hoela na hoaingana dia tsy maintsy tanteraka ny teny fampanantenana izay efa notonon'ny tamiko sy taminao tamin'ny alalan'izay ndresaka sy ny fifandraisana nataontsika tamin'Andriamanitra. Eto anie ry havana, raha hoe 700 taona izany no ambaran'i Isaia hoe tena fotoana maharitra izany. Raha olona tsy maharitra tena hoe anaty fakiviana mety hoe efa maty koa ary moa, fa ho antsika ihany koa ao anatin'ny olantsika io, eo anatin'ny fiainantsika io dia izao mila faharetana. Mila faharetana sika, izany dia davin'Andriamanitra antsika. Fa rehefa manana ny faharetana sika ao amin'Andriamanitra dia hitantsika mazava tsara fa tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tompony vokatra, ilay Andriamanitra miasa eto ry havana dia hitantsika fa miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika ary mantanteraka ny teny. Hoy ny mpanao salamo hoe manantenana Andriamanitra ianao, fa izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Andriamanitra io hoe te hitondra famonjena ho anao, ary ny fampanantenana dia tsy maintsy toa amin'ny zanany malalany. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo tao hoe zanako ianao, sano niteraka anao androany. Zanak'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy ianao ry havana, ka rehefa zanak'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy ianao dia tsy ataon'Andriamanitra ho diso anjara ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Tsy ataon'Andriamanitra ho diso anjara ny amin'ny voninahiny ianao, ary ny voninahitr'Andriamanitra izay efa nomeny anao dia tsy halany aminao izany, ary tsy hanao izay hahafa-barakanao ny Tompo ny amin'ny olana izay sedrainao io, ny amin'ny fiainanao, fa te hanavoninahitra ho anao mpanompony. Nambara tamintsika tamin'ny tenin'Andriamanitra teo ary havana fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra tompony tantara io. Ny fiainantsika rehetra dia efa voasoratra eo anatrehan'Andriamanitra, ny hatramin'ny fanterahantsika, eny ny hatramin'ny hafatesantsika ary ao anatin'izany Andriamanitra dia izao ny hafatra hoe mahatanteraka ny teny fikasany amin'ny tsirairay avy. Ary amin'ny faharoa ihany koa dia izao hoe manome an Jesoa izy ho mpamonjy azy ianao, ary raiso ekeo ho marina eo amin'ny fiainanao izany. Ary ny fahatelo dia izao hoe Andriamanitra mahampanantena, mahatanteraka ny teny fampanantenany araka ny voalazan'ny soratra masina. Koa anao ary havana dia izao mahereza, mahazo fandray amin'Andriamanitra. Ninona adinao dia apetraha eo anatria amin'ny Tompo izany, fa rehefa manaiky an Jesosy Kristy ho Mesia ianao eo amin'ny fiainanao dia hitanao tsara ny ahafahanao miaina ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fiadanany hitoetra aminao ilay zanany sady malalany. Amen.